tonga eto amin'ny fotoana ny famezana antsika rivijery ajaina amin'izao takarivan'ny talata fa eny ny volana jona 7 izao fotoana izay anarano indray ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv tolorana ny araparintsika ny tokantrano any amin'izao takariva izao ary manasantsika ampitiavana anaraka hatramin'ny farany izao fampahalalam-baovao izao avy hatrany dia hiditra amin'ireo andindim-baovao tsika izay voango ny mpanoaka izay tsika tamin'ity androany ity Nirehitra ary nipoaka ny maraina teo ny iray amin'ireo disjoncteurs eny amin'ny cellule disjoncteur na Ambohimanambola eo am-pijerana ny vahaolana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Jirama izay namaromaritra fa ampy ny famokarana herinatra eto amin'ny tambazotran'Antananarivo sy ny manodidina ary tsy tokony hisy ny délestage ny namana Claude Arasotrosa no mitatitra izay vaovao izay. Vokatry ny fipoahan'ny disjoncteur iray dia simba ity cellule disjoncteur ety amin'ny agricot Ambohimanambola ity. Ny maraina teo no nitrangana izany ary tonga namon'ny avy-tenantoerana ny mpamonjy vona tamin'ny fitora sy fahefan-tany. Izany firehetan'ny disjoncteur izany no nahatonga ny fahatapahan-jiro tamin'ny tambazotran'Antananarivo ny maraina teo vokatry ny antsoina hoe déclenchement par protection. Na dia nisy azy izany vona izany dia fantatra fa tsy tokony hisy fiantraikany eo amin'ny famatsiana herinaratra izany. Disjoncteur maromaro tao anatiny fa misy anankiray explose zany nipoaka tao anatiny tao izay no niteraka ny herinaratra. Raha amintsika amin'ny teny izao zany ny zavatra hoentin'le cellule une partie ny agricot eo amin'ny 25 mégawatt eo zany ny banka. Zay kory tsy misy atahorana fa dia teny zay Jirama tsisy délestage. Raha ny fantatra nefa dia misy foana ny fikojakojana ireo fitaovana ireo. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy maintsy hosoloana avokoa. Hiezaka aloha zany zay hijery ny zava-misy eto aminay izay anananay ahafahanay mamaha azy dia raha vitanay eto dia vahanay amin'izay fitaovana anananay eto. Tsy misy dia tsy maintsy miditra amin'izay fanafarana fitaovana avy any andafy. No nanantitrantitra ny tompon'andraikitra fa tsy tokony ho hisy ny délestage vokatry ny fahasimban'ny cellule disjoncteur. Voalaza fa 820 mégawatt eo ny filana rehefa amin'ny arivo raha toa ka 930 mégawatt ny vokatra izany hoe misy amin'ny bava 4 mégawatt eo raha ny fantatra.